faly magnano mbalatsara anao tompoko lahy sy vavy ary ampagnajagna no kahignanao hitandregny ny vaovaotsika hatramin'ny farany eto amin'ny radio antsony filazantsara. Isetry ny finoagna avy hatrany no andeha namboatsika ny fampalambavao ho amin'ny tianio ity. Fanompom-pivavahagna fitrotroagna mbavaka ho an'ny firenena. Ahoana no hitazomagna sotoavana tsara indrindra izay mampandroso ny firenena. Io no afatra izay nentiny filohan'ny Fédération de Madagascar avaratra Pasteur Ramonsoa Flore izay niomboka tanteraka tamin'ny lohevitry ny fankalazana ny fahatelambenimpolo taona ny iverenana ny fahaleovantena ny Madagasikara manao hoe Malagasy mirahina, Madagasikara mandroso. Nandritra ny fitrotroagna mbavaka ny firenena tao amin'ny fiangonana Adventiste amin'ny tarany andro fafito ny sabotsy 17 ny volana Jona 2024 lasa igny. Nandritra io fotoana ihany koa dia nambara ny filohan'ny Fédérationa fa tsy tonga ho azy izao lohevitra nentina marina ny fetin'ny fiverenan'ny fahaleovantena izao. Noho izany dia mitaky ny firaisan-kina izay fotony ny fampandrosoana ho hiatrany ny nambarany. Notsingena manokana tamin'izany ny toetrany vitsika izay niompoka tao amin'ny bokyny oabolagna izay managna ny firaisan-kina ka izany ihany koa no tokony ho ataotsika ka tsy hoisy olona hagneky ho ambakeny vitsika. Satria ozy baiboly hoe rehefa fantany fatomba ny asara fotoany mahaleza dia fa manahona vitsika miara-miasa izy mametraka tahiry ho hanina mandritra ny mahale satria raha tsy manaraka ny vitsika dia vaovao amin'ny andro maleza efa ny orana manao entin'ny orana misy ataontsika hoe documentaire anankiray zany hita amin'ny alalany be zany ny fomba atao devoly hitondra fisaratsarana ao an-tokantrano ao eo amin'ny zanaka sy ray aman-dreny eo amin'ny fiarahamonina ary eo amin'ny firenena. Devoly satria mianarana mihitsy izika teo dia hoe mampisara ilay miditra anivo ary mampisara zay tena hoe dia bolo amin'ny teny gridia izany isa na izany aza rehefa ozatsika kabolona hoe manana fanatenana sika satria miamanitra koa tsy mijery fotsiny ny fiaina zanak'olombelona ka raha misy tanjona tsara eo amin'ny firenena anankiray, raha misy tanjona tsara eo amin'ny olona anankiray dia hitan'Andriamanitra ary jeren'Andriamanitra izany tanjona tsara izany mba ho tanterahana eo amin'izay rehetra manana izany. Ozy hoe firenentsika amin'ity fankalazana ny fahatelambenimpolo fahaleovantena ty dia nametraka eo hoe Malagasy mirahina, Madagasikara mandroso fanenena tsara ho an'ny firenena izany. Ankoatran'ny toriteny izay nataon'ny filohan'ny Fédérationa Madagasikara avaratra dia nagnambara ihany koa ny tele départementan'ny tanora ato amin'ny FMN Pasteur David Ambolatina Tsilavina fa ny fiangonana sy ny fitondram-panjakana dia pralay mianala izay mifampatoky eo amin'ny fagnabeazagna sy ny sisa hoy ny nambarany. Akaiky amam-panjakana ka izany ny fiangonana sy ny fanjakana tokoka soto Vavaka dia tsara ty akory ny fanipaka tsy misavaraka saran'io manoka fa roa matapaka saran'ety ny fiangonana sy ny fanjakana zavatra tsona ny korana dia ty ny fiangonana sy ny fanjakana dia pralana mianala izay fiangonana tokona ara fanjakana ary ara fanjakana tokona fiangonana noho izany rena dia manana dity manana naitra eo anivon'ity tany Madagasia ny fiangonana Adventiste mitarana ny andro fafito ary efa mitorofomay aroany zany tamin'ny alalan'ny Vavaka maro ankora fa ezaka izay fanatao ary mbola milaza amintsika manafika etona fa mbola maro ireo zay hotratrarina ka dia aza sarasara fa misokatra manaraka ny fiangonana Adventiste mitarana ny andro fafito ny amin'izay rehetra mety ho tratra sy mety ho vita.
no amafisin'ny préfet-ny Antsiranana tamin'ny lahateny izay nataony ny mazava-dehibe ny firaisan-kina izay fototsy ny fampandrosoana ary ny fanaovana vavaka ho fangataham-pitahihana avy amin'Andriamanitra izay tafiditra tanteraka komity mikarakara ny fankalazana zaho préfet miaraka amin'ny gouverneur no lohan'ny komity mikarakara ny fankalazana ny fetim-pirenentsika ka eto ny tegnanay dia maneho fialantsiny avy amin'ireo namanay kamba agnatin'izay komity zay agnatin'izay ny gouverneur zay mamita hira any Tananarivo hira karapanjakana ho an'ny fampandrosoana ny faritry misy atsika eo dia eo ihany koa ireo olom-boafidy parlementaire ny député sy ny sénateur zay mbola anatin'ny session parlementaire atsika amin'izao fotoana zao io ka amin'ny anaran'izay komity mikarakara ny fankalazana ny fetim-pirenentsika zay no ijoanay eto araka voalaza zay dia hiatriky ny fetim-pirenena ankalaza zany atsika amin'ny 26 juin ho avy io dia amin'ny hery latsinainy ho avy hery afaka maraina dia eto amin'ny place de l'indépendance place Ritz no agnanaovantsika zany ka izao fiangonam-bavaka zay ataontsika eto niany ty eto anivon'ny fiangonana adventiste niany ty dia anatin'ny fandaharam-potoanatsika ny vavaka zay ataontsika manaraka satria ankinitsika amin'Andriamanitra ny entitsika ankalaza ny fetitsika ankinitsika ampelantanan'Andriamanitra ihany koa ny firenentsika sy tsika Vavaka atoandro ka itoatsika eo amin'ny fankalazana ny fetin'ny fiverenan'ny fahaleovantegna ny fampalambavao amin'ny ity androany ity etsika maro no tanteragna agnatin'izegny izay entigny magnamarika izao fankalazana ny fahatelo amby enimpolo taogno ny verenan'ny fahaleovantena ny malagasy izao ka agnisan'izegny ny fagnatontosagna ny Diaben'ny firaisan-kina ho fangatanteragna na bakteny no hevitry ny fankalazana ny fahatelo amby enimpolo taogno ny verenan'ny fahaleovantena ny Madagasikara manao hoe malagasy mirahina Madagasikara mandroso dia nagnatanteraka Diaben'ny firaisan-kina dia nagnatanteraka Diaben'ny firaisan-kina ireo olo-mpanjakana sy ireo olona isan'ambaratonga maro samihafa eto tapitranan'ny Antsiranana androany fa 20 jona 2024 izay notariny préfet-ny Antsiranana Mananjara Lucien nambarany fa izao etsika izao dia fanehoana ny firaisan-kina ary tafiditra ao agnatin'ny etsiky fankalazana ny fiverenan'ny fahaleovantegna tsy mijanona amin'izao Diabe izao ity etsika ity fa itoy amin'ny alalan'ny azakazaka madinidinika na ny crosse de souhaitons ny alarobia ho avy zao amin'ny 9 maraina izay agnasagna ireo olona maro samihafa ihany koa aneo ny firaisan-kina hoy nambaran'ny préfet-ny Antsiranana fagnatanteraka ara-bakteny mihitsy satria miteny ho azy le lohahevitry no resin'ny fitondram-panjakana marigna aty fa 17 taogno tsegeren'ny fahaleovantena pirenena aty dia ny hoe malagasy miray hina Madagasikara mandroso le Diabe ny firaisan-kina zay natao teto niany dia efa programme nasa nentin'ny komity mankalaza ny 26 juin tsika ka niany ny tontosa isoragna ny rehetrarehetra na ndray anjara tsy ny mpiasa mpanjakana fo izy teo niany igny fa atsika jiaby mihitsy voasolo-tegna tato niany atsika jiaby teto antsiragna teto ka ny programme magnaraka raha amin'ny larobia ho avy io à 6 heures dia ho izy koa ny crosse de cohésion zay ndraiky agnarany hazakazaka madinidiniky mbola amin'igny itinéraire igny fo miala eto tonga ampasira dia miverigny eto amin'ity devant bloc administratif eto dia ny hetsika maro isan-karazany moa mandeha fogna ny hetsika ara-panatanjahantegna araka ny discipline voatanisako teo ny basketball ny handball ny volley ny foot ny athlétisme ny cyclisme ny marathon misy abdia rehetrarehetra zay rehefa manomboka atsika miteny zao dia mba fahafantarana atsika ny antsipriano izy regny etsika maro samihafa no tanteragny mandritra izao fitsenagna ny fetin'ny fahaleovantegna izao agnisan'izegny ny fagnatanteragna ny fanampompo ivavagna tao amin'ny fiangonana adventiste ny sabotsy fa 17 ny volana jona 2024 igny itoy ao amin'ny mosquée
agny Skama ny zoma 7 ny volana Jona am 2010 ary agny amin'ny Ekara Cathédrale kosa no gn'atontsagna izy igny alahady 15 volana Jona 13 am 3 ora tolakandro. Isy ihany koa hetsika maro samihafa toy ny podium, basketball, handball sy ny sisa ho iatrany ny fagnazavany tompony andraikitra. Ny lafiny ara-kolontsaigna nohontsika ny fampalalam-baovao amin'ny tianio ity dia ny fampisehoana ny fomban-drazana sy fampahafantarana ny fomba amam-panao avy agny amin'ny Grand Sud-Est izay nataon'ireo mpianatra mpikambagna ao agnatin'ny Asia. Miezaka amiteza ireo mpiara-mianatra aminy mba hitazona ny fomban-drazana sy ny fomba amam-panao avy agny amin'ny faritra atsimo antsinanana na ny Grand Sud-Est ireo mpianatra mikambagna ao agnatin'ny Asia na ny Association des étudiants Sud-Est Antsiranana izay nokarakarain'ireo mpianatra ireo ny alahady 20 volana Jona lasa igny. Ny ahafantaran'ireo mpianatra ny fomban-drazana sy ny fomba amam-panao avy agny amin'ny faritra atsimo antsinanana na ny Grand Sud-Est tanjona tamin'ity hetsika ity. Na dia eo aza ny fandrosoana sy ny fivoarana eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia mipetraka hatrany ny mamalagasy sy ny fananany ny fomba mampiavaka azy indrindra fa ny faritra atsimo antsinanana hoy nambaran'ny filohan'ny Asia George Adelin. Tonga anay na andrisika anay aneo an'izany satria ny maha-malagasy da eo na da eo ny fandrosoana sy ny fivoarana misy eto amin'ny tany sy ny firenena dia manany maizazy ny malagasy, manany maizazy isika ka dia aseho amintsika eto izany rehetra zany fa indrindra ny makasiky ny faritra Grand Sud-Est. Hidina fa faritra efatra no mandrafitra ny faritra Grand Sud-Est dia Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Antsinanana ary Anosy izay ahitana distrika 420. Igny koa tompolasy tompoky vavy no azo natotranao tamin'ity androany ity, mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany ny namanao Arlen be mitombo izay nanotra ny fampalalam-baovao teo, koa dia magnano veloma ho amin'ny magnaraka indray, veloma tompoko.